Tokan-Tena. Efa teraka somatsara tiry mamany Andry. Ny Andry rahateo efa tsy afaka miaraka amiko intsony fa iny efa nalefanareo any amin'ny zaza maditra iny. Mba te hanana ho avoko manokana manomboka eto e. Dia mangadazotranao aminareo rehefa handeha. Ny zaza moa io omeko anareo tsy misy arakaraka. Maninona tsara ry felana? Ahoana hoe anaka? Izany efa nalazaiko anareo izany e. Angadatsotrano mba handeha. Fa mba foninona loatra ny fonao io ry felana ka afoy ny menaky ny hainao tahaka izao a. Sa tsy narary anao nga niteraka ilay zanako io? Sa koa zara raha afaka tamin'ny fatorana? Tsy mety izany ataonao izany ry felana. Izao ny tadio a. Na tsy eo azy Andry a, dia efa niraisina ho tena zanakay koa ianao. Tena tsy mety amiko izany. Zanaka rehefa tsy tanilako dia ahoana zahako miaritra amin'izany? Sady ianao rahateo ry mamany Andry ny teny hoe mba foninona loatra ny ao anatinao ao. Ary ny fonao izao mba foninona. Maninona ny zanaka rehetra alefanareo any amin'ny fonjan'ny zaza maditra any? Ahoaka kely aloha ry felana. Tadio fa ny fonja akory tsy fanasaziana fa fananarana e. Ary ho anay ray aman-dreny dia tsy resaka hoe fahafoizana zanaka ny nandefasana azy tany fa mba hanana ny fahendrena kokoa sy hiampitany ho amin'ny fiainana tsara kokoa e. Izany mihitsy e. Tsy misy ray aman-dreny mahafoy zanaka izany fa ny zanaka matetika mahafoy ray aman-dreny. Ary tsy hoe tsy fitiavana akory nandefasana azy ihany fa tena fitiavana mihitsy ry felana. Any izy a, vao hitsy tsara ny zavatra tsy mety izay nataony. Ka izaho kosa nefa fantatrareo fa vao 12 taona izao e. Mbola afaka manarina ny fiainako tsara. Aza titinareo fa mba jereo koa ny momba e. Dia izaho indray ve izany ry felana ny lazainao fa tia tena aminao? Raha olona misaina tsara sy mandinika ianao dia tokony izay hatafita ny zanako io no ataonao tanjona voalohany indrindra. Efa menaky ny hainao io ary tsy ho veriny tsy ho zanaky Andry na oviana na oviana. Izao koa natao ao an-tsainareo e. Ho an'ny zanako no andehanako fa tsy ho an'ny tenako rehetra. Rehefa hatr'izay tafita dia aleka eto aminareo eto ny zanako. Tena mbola zaza saina loatra ianao ry felana dia tsy tsapanao izany. Mandiny tsara ihany alohan'ny anapahany hevitra e. Efa nandinika hatry ny ela e. Sady efa nahita toerana iasana fa aza ilana vanina e. Tsofirana re. Na amela moa nareo izany na tsy amela dia tsy maintsy mandeha. Efa hevitra tapaka rahateo koa ny ahy e. Koina moa izany ry felana no afaka ataonay raha ohatra ka hoe efa tapaka-hevitra tokoa ianao a. Saingy izao ny tadio a. Zanakao io a, napetraka ho andraikitrao. Fa mino fa ho tonga saina ihany ianao any am-pandehanana any. Izay koa tsy handraranao izany e. Tandremo fotsiny ry felana. Tadidio ty teniko ty. Sao sy lafaka any arina any ka ahalala ny fisiana ina ny fisiana io zaza io. Ary tadidio fa tsy izahay ny nandroaka anao velively teto amin'ity toerana sy ankonana misy anao ty fa ianao izao no misafidy ny andeha. Aza sina olana be tsony izany fa akanetako dia lasa. Izay fa velomina mivady dia izay tsara ny zazakely. Mampamangany amin'ny andro beloha kely ihany e. Tena lasa tokoa ny ianao rainy ary tetika efa nomanina sy tsara petrapetraka ny ianao vavy. Aza dia atao magaga re izany ny ramatoa.
Ny tanora amin'izao mihitsy nefa manana loha tsy azoko mihitsy ahoana izany. Tsy mitsinjona any aoriana fa ny androany any. Ary mba manahoana aloha ny amin'ny andry ary? Inona no hevitra atao? Raha ho ahy manokana aloha aleoko mahita azy ihany. Any izy mba voahintsy tsara ny lalany mantsy. Raha voavoaka any izy anohy ditra indray. Herintaona izay nijanonako ato amin'ity toerana atao hoe zaza maditra ity. No ninona moa no niditrako ihany. Na be voka zanak'olona mantsy. Tsy nanaiky dada sy neny dia izao nalefany ety izao. Mba nanahoana re izay filanany? Efa teraka somatsara ve izay? Tena nafahy-asina ezako fiainana be dia be nijanonako tety. Eny fa na dia ireo tompona ndraikitra aza tena faly nahita amin'ny fiovako. Ankehitriny dia lasa mivavaka ary nandray an'i Jesoa tompo mpamonjy amin'ny fiainako. Eto voajaroako ilay teny hoe tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Sambatra ho manana azy ho tompoko. Fa raha tafavoaka somatsara eto kosa dia hanarina amin'ny fiainako indray. Ny ankatahako voalohany indrindra dia mba hananako fiainana mamiratra ary indrindra mitony ny fahatsaran'i Jesosy Kristy. Niova tanteraka ho ny andry sanantsika. Liova? Ie, tsy tahaka ny nahatongavany tao ary tsy hita misoritra eny amin'ny mihitsy ny zaza maditra azy fa izy indray ara hono izao no rearian'ny olona rehetra ao. Lasa mivavaka efa nandray an'i Jesosy e. Tena tsara kosa izany raha matoa. Niova atao ihany izany lehibe lokeliko iny. Sola vao ay amindra rainy ampiny saintsainy sy nahitany fiainana ny zavatra rehetra hita ny teny. Mino fa fotoana kosa izao mba hodiny amin'izay sa ahoana? Eny, alefa diniantsika miandalana io ihany mikasika an'izany reniny. Izy raha teo ne mbola tsy nahita n'ity menaky ny enti e. Ndreniny moa efa nahafoy azy sahady. Aleo rehefa dia ho karakarantsika ny amin'izay e. Izay mihitsy ny tokony ho atao e. Andao avoaka any amin'izay izy fa efa nahita fiainana tsara tany e. Mino fa tena niova tokoa izy matoa mitera fahendren'ireo tompona andraikitra rehetra ireo. Dada sy neny, tena misaotra anareo afaka atao ihany Ara-baina zanako, ara-baina ianao e. Mino fa hanorina fiainana vaovao ianao manomboka eto efa lasa ny zavatra talory andry dia olom-baovao ianao manomboka izao Tsy misy isaorany lala izany zanako. Fomba-piaina daholo ireny fa ny fivalana tena zava-dehibe. Za efa nanahy mihitsy tena nafoy ihany nareo mivady. Izaho kosa lesy ry Andry indray aman-dreny tsy mahafoy zanako izany. Misaotra dada, misaotra neny tena efa niova faly ary izy ito zazakely ito. Io lesy ny zanak'ilahy. Io ny zanak'ilahy sy felana. Ito ilay zanako. Io lesy vavikely ny zanak'ilisany. Andray, dia iza nataonareo anarany ry neny? Tiavina lesy ny anarany. Tiavina? Ie. Zanako marina. Andrekako avy lofiny dada.
dia tena natahotra tsy zanakilaly izy tia tiavina keliko. Tsy reny zatorony raha tsy ny orony lana apetaka e. Dada koa zany. Tiako tiry dada na dia zanako mifahaditrako ary fa misy zavatra tsikaritro ho ahy e. Inona tsikaritro laka? Ary lasa izy felana. Felana? Tantara lavabe ny amin'izany ry Andry. Andao tsika lohody dia any an-tanàna manondresaka e. Tena nahagaga hoe nanindry izy no tsy niaraka anareo aty? Efa hoe ndao lohody e. Ianao fa tsy maika hody any an-trano e. Eny e, ndao ary e. Aleo trotroko ny zanako. Avika itiavina. Avika tsy midady. Tena tsy zatra mihitsy izany tsy mahafantatra. Eo moa kia avety amin'ny dady. Ao rehefa ho zatranao ihany izy ry Andry a. Tambatambazo tsikelikely izy e. Mila mahay makamo fony ianao. Izay ny tantara mahakasika ny felana ry Andry. Vao teraka tapa-bolana monjy tiavina dia navelany teto aminay mivady. Tsy hitanay moa izay fomba hanakana anazy fa efa tombotra mbiandakana ny azy ary efa zavatra efa voahomana tsara. Tsy voatazona izy dia lasa e. Dia lasa tokoa izy. Eny e, tsy manome tsiny azy ahy e. Reny ny vehivavy nalaina ho vadiko. Zany ny ditrany zany. Manary anaka. Taiza mbola nahita hoe rem-pianakaviana dia voateraka dia nafony ny zanany fa nalaony andeha hitady lalakafa na mitady fiainana tsara kokoa. Aleo tsy tora-bato asika neny e. Na zatia koa nge miarahantsika malala fa anisan'ny fototra izao zavatra rehetra izao e. Noho ny ditrako ihany. Fa andeha miala asika e. Raha sitrakareo moa izany. Andeha ty zazakely ty no karakaraintsika miaraka. Marina izany ry Andry a. Ary tena efa niova tokoa zanako a. Efa lehilahy lehibe tompona ndraikitra. Iza kosa ry neny a. Manova olona maro na ny tompo e. Marina izany anaka. Tena niova ihany lela matobe ako fa matoa. Tsara sina zandrany amin'izay ngamba. Aza dia mba miteny foana rainy a. Hiteraka ve dia izao vao hiteraka aminao? Mba mivazivazy re ahy e. Zaho mbo gaga matsiko. Dia rain'Andriamanitra sery Andry. Niova ihany se. Tsy napoziko mihitsy izao fiovanse izao. Za mietreritra hoe mbola le azy jola mboto la tsisy atao atsy mitaingy tamboho iny fotsiny no iveriny atao amina trehanay mivady. Aike tena Andry vaovao. Tena mendrika no andry ny fianakaviana mihitsy se. Nalova iny fotoana lavalava nandehanako tany amin'ny fonjan'ny zaza maditra iny dada sy neny a. Nataoko afo nandorony lambako reny lasa reny e. Tsy iverenako intsony fa tena andro vaovao dia hitoro ny filazantsara an'i Jesoa Kristy amin'ny olombelona rehetra. Fa zao ry dada sy neny a, misy zavatra mba tiako ankatahana aminareo mivady. Inona lesy? Eny tokoa. Inona izany anaka? Angatao fa raha mbola vitanay dia ho tanterahanay zanako. Sao dada sy neny a. Ny rahantsika malala angamba fa avy any amponja. Sarotra amiko ny hitady asa fivelomana. Nefa ny teto tiavina adidy sy andraikitrako. Mba tia hita asa fivelomana milobako an'ity taranako ity e. Ainy amin'izay. Aleo ry se fa amboronana asa teny se a. Mino kosa fa mety amin'izay zay a.
ianao fotsiny ry Andry ny fon tsy maninona fa tsy averina. Mbola tanora raha teo ianao afaka miary amin'ny fiainana tsara. Olona vao 20 taona ve dia ho kify sy hanaritoky amin'ity fiainana ity sahady Ka izany indrindra ny eo ahy ahiry zasia ary mijoro tena lehilahy. Misaotra dadasy neny fa le asa mpanjara hita madinika ireny ve mety ihany eto amintsika eto ry dada? Eny somary tsaratsara toerana ihany aloha raha tia misy antsika ety afaka atao zany. fa tsy dia misy vola miodana ne rendry Andry. Vola mipetraka raha ho an'ny enta-madinika. Atoro anao ihany aloha Ary raha vary mandeha makany amin'ny faritra indray ahoana? Izany izao hevitra mety. Izany hoe aty ianao no mitondra entana izany dia amidinao any amin'ny faritra. Izay indrindra ilay tiako lazaina. Misy vola ampiasaina ihany izany indray fa tsy maninona izany tohananay ry zanakay ary tsy maintsy tafitanay. Marina mihitsy izany teny ramatoa izany ry Andry. Rehefa mahasoa ny se dia tanterao. Rehefa hitan'ny se fa hoe mety amin'ny se dia aza misanasana mihitsy vonona foana izay ny anohany. Sotra nareo mivady sady ny amin'izany tena ray aman-dreny mendrika nareo. Sambatra izay mianaka manana anareo. Fa ny fiangaviako kosa ry dadasy neny dia aleoloha hipetraka eto aminareo ihany tiavina mandra-pahy tsy olana ry se zany sady ho arianay zary io zafikelina io ne mba zafikelina ato Sotra dadasy neny aza matahotra nareo fa izay tompo-baritra azoko dia aleoko anareo fanampiana Ravalomanana tiavina dia tamana ny toliary dia andry zanantsika raha matoa Tokoa fa ny zavatra mahafinaritra azy aloha dia tsy mba manateno antsika telo mianaka izy ary mino fa tena miroborobo fatratra izao varotra ny any izao fa betsaka ne ity vola alefa isam-bolany ity reny. Indraindray aza mahatonga indroa ny telo isam-bolana izy mandefa vola ho antsika. Ka mba ho fitsinjohany an'ity zanan'ity kosa ny raha matoa mba hanaovany an'izany Tena efa niova marina izy efa tompona andraikitra be fa nanafatra izy ne reny hoe ahoana ho rehefa mba vakansa ho ny tiavina kely dia mba miala sasatra any aminy tsika manao vakansy erany amin'izay indray aloha tsy asiako olana raha matoa aza matahotra ozy izy fa ho alefa noho no saran-dalantsika. Izany indray aloha mazoto raha ny amin'izany mihitsy Mba hita an'izany ranomasina rainy hitatsika taiza koa moa izany fontsika vao vady aza tsy manana eritreritra an'izany mba hijery ranomasina. rehefa tiatora reny va vonoy amin'izay jiro ndeha atory fa ny alina mitondra fisainany Nenao koa dia vao mba miresaka kely ny olona dia te atory foana. Tsy mba azo reglena mihitsy fa izao torimasina re izao ka mitaky ny reny avy zanana nandritro ny tontolo andro tena mindra oaka vetivety eo le ragaty. aleo mihitsy aloha mba akaina ny vatana ka matona sina ny alatoriana dia mila fisaharana izany ny vatantsika olombelona zay fa zao mandry ianao raha matoa zay izany mandrimandry ianao za koa ary za tena te atory mavoko.
lohan'isa versement-kiry lohan'ny atory. Tena misotra ny tompo kosa aloha e. Tena mirobiroby fatratra mivarotra toko eto. Tena mitahy ahy izy. Misotra anao Jesosy fa sy namela mihitsy anao na diriny aza ny fahotany efa vitako. Ary mba nanahoana ary izy telo mianaka izay, elaela tsy tafantso azy ireo. Aleo raha pisy maraina iantso azy ahy. Lesy ry Andry kely. Lakalaka marina amin'ny fiainana. Tena tsy naposipotra izao mihitsy ny toy amin'ny fiainako taorinandreny. Tena hoe fatao anaty ady lalina. Izao nasandratry ny tompo. Tena mendrika isaorana anazy izany e. Raha izao programako izao dia efa manomboka feno ilay vola tokony hividianako tomobilitra. Mba tsy sahirana intsony aho manofa an'ireny camion mpitondra entana ireny fa mba efa manana ny ahy manokana dia afaka mampitombo izay entana tokony ho entiko. Tsy ampozin'izy telo mianaka mihitsy izao raha azoko io fiary. Ataoko surprise ho azy io rehefa tonga any Antananarivo aho e. Tafita ihany alaty ry Andry kely. Mba lasaizany izao fiainana amin'izao e. Mba nanahoana re? Tena tsy heno mihitsy. Tsy heno tsiosio. Tsy tamaty tsy tavelona. Voaloham-pitiavako anie ianao ry fiainana na dia hoe tao anatin'ny ditra ary. Mba aiza re ianao hoe raha mba hifantatrao moa hoe efa tafita aho. Eny e. Mivavaka ho anao ny azoko atao. Dia manantena ny mbola hifanena aminao raha iandro any. Misy olona mampaneho klaxon manefena ny azany rainy. Eny tokoa. Aleo io jereko. Fiara sprinter be eo am-bavahady io reniny a. Izany ve? Fa iza no tokony hijanona eo am-bavahaditsika eo moa izany? Dia tsy haiko aloha fa aleo anatonana eny e. Ndana re. Fa mba iza koa ary ty. Sao dia mba olona diso lalana ary sady diso vavahady idirana. Aleo hoe ho voana aloha jerena. Salama tompoko. Za ihany ry dada. Ohatray marina. Ay zary nareo zany Andry re. Fa to Andry marina tony. Ao lo fihiniko dada fa tena faly amin'ny mahita ny dada. Tena ely zany anaka. Dia tonga soa aty an-tanàna indray. Eno ah. Dia ahoana le roa ary ahoana ty fiara be netiny sy aty. Tena tondra voandalana ny zanako a. Mirotsaka ny fitahin'Andriamanitra e. Amen na zanako. Eno ah. Dia aniza zany zao ty fiara netiny sy aty ka. Io ry dada. Atao matotra ry Andry. Iny atsika moa izany. Nataoko surprise anareo mivady mihitsy ny vidianako an'io. Ay. Ary tena neto zany nivarotra nataony setandry Andry a. Zao zavatra tsapako ry dada. Hoe ahoana se? Rehefa ankinina amin'Andriamanitra ny zavatra atao dia tena lavorary avokoa. Tena marina mihitsy zany zanako a. Sady tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao izany anie. Fa za ty zany dia tsy hampanosoa ny dada trano kory fa jany lety ve sa ahoana e. Aiza kory se dia hoe tsy ho ampandrosoana trano fa fanoloatra e. Fanoloatra dia adiniko an-trano nampandrosoana se fa ao mandrosoa e. Efa miandra ao an-trano akory reninareko. Eno ah, tia hita mafy azy mihitsy aho zay. Neny ah. Andry marina. Manahoana tonga soto tsy miteniteny. Nataoko surprise mihitsy. Etsy aloha fihiniko izany reny malalako izany. Andray saliova be ianao. Nahazoaina be tany. Netiny natao re a. Voakirivotra masina. Nga hita fa netiny natao dia
Misaotra ny tompo izany anaka. Manao nareo aty, manao ny fahasalamana. Salama lama eo e. Itiavana nisy fotoana nandalo tsy fahasalamana kely fa efa tsy dia maninona izy e. Mbola any am-pianarana any fa mbola tsy nirava. Tia hita mafy azy tokoa mantsiko. Manana hoana izay? Tsy hapotsy zao fa tongavako e? Dia isy azy ny hafalindra eny no hoe tonga eo ny rainy. Sady efa nitondrako zavatra be dia be mihitsy izy. Ndray e. Tena ponga sy mozika sisany tsy ampy dia hitotorepoka angamby kiala kely iny. Ianao koroneny dia mahita lazaina mihitsy. Efa tsy andro mihitsy ange lazainao fa hoentina ny foana ty e. Roviana ary no avy dada hitondra ho an'ny toliara sy ny sisa tatarainy eo foana. Dia mamy ane izany e. Aza matahotra fa efa ho avy izany fotoana izany e. Oay! Daloha ny eno entiko any Tokan-Tena sady misy surprise ao. Surprise inona aleo tenako maso aloha ny tsy ahiratra. Ao tantanako ny eny, ao tantanako. Eny arako. Mandeha moramora. Fa misy inona rery Andry a? Ao, ahirato amin'izay masony eny. Ary toa fiara tsara tarehy sady ngeza be. Fa nisy io ry Andry a? Atsika rery ny eny a. Maninona tsara? Eno atsika io. Olokisiako ny masoko fa sao dia manofy a. Tena fiara. Zao Andry a? Zao fitantanan'Andriamanitra ary neny a. Andray anaka. Tena misaotra an'Andriamanitra marina. Fa fahasoavany marina mahatoy izao atsika. Tena nitahy atsika mihitsy izy. Isy azy ny hafaliny tiavana kely raha tonga eo iny. Fa maninona ary neny raha tsy ilaitsika any am-pianarana any izy a? Efa ho avy izy sao dia mifandisy lalana indray fa andao hiakatra any ambony dia ndao mitsotsotra aloha fa reraka amin'ny lalana ianao ko lalana ane izany lalana ny diavinao izany e. Ndao indray ariko. Fa lasa izy aloha dada teo e. Inona moa tsy io? Ohatra fangatsy hitanao io amin'ny devan'ilay fiara io. Manofa androsadiny ianao. Tena miaiky koa ka. Orainy a, mba mekara ty e. Inona no hainao amin'izay hitondra fiara e? Mbola tsy hainao mibisy bany fa mekara ty. Ohatra ianao ty raha matody azo amiteniteny foana fa kapoka tsika io a. Tamin'ny mbola kelytsika dia efa nianatra nitondra kalesa. Zao tomobila amin'izay. Sa ho analesa dia andro kely? Sao dia verinao fa sarety ariko taritina dia hetsika eo. Hitanao taiza koa izay mitondra tobila. Ianao aza bevavy. Tia mory Andry le accélérateur moa samby ray azy. Voalohany io ry dada. Moa ty le ahodikodina ohatr'izao moa. Izay. Ao fa ampianariko an'io dada mianatra auto-école dia mitondra an'io. Sy io indray voa inarako indray mandeha to dia haiko e. Dia tia hitsahana tao ambany ty moa le vitesy. Aza dia mampimely ry dada marina mafy a. Andao re andeha aloha. Oka aloha sy asiana frein à main. Hitsahana mafy be zany ty frein à main an'ity. Ary inona mba mampimiase ty sao dia very seho tsy mahay antony tomobily tony ara. Tolana reny nify ry dada ka tsy maintsy mimea. Eto amin'ny devaeto ny plasinao reny rehefa entiko a. Dia tsika rehefa mandeha to dia amin'ny vitesy 100 km/h. Aza mba matikamby eo rainy a. Ndelo mianatra raha te ahay amily. Tsy sarety io ama tsy anao ka ho taritina dia hetsika eo. Mampamea misy ty rainao ty ry andrika. Eno ary neny. Izay mahafinaritra azy. Andao rery dada andeha hiakatra.
Arendao ary. Tena mahafinaritra kosa tia tolehatra tia ry dada. Izany fianaka. Satria ny dada ihany aloha nitondra ny ately mianaka taty fa ono tsy makany Antananarivo intsony mihitsy izany sika ry dada fa mijanona aty. Tsy misy isaoranareo anaka. Ina moa ny antony sy ny dada raha tsy hanao izay hafaly an-tranoko e. Fa zao zangy efa navita trano aty efa aty-tsika mipetraka manomboka izao fa tsy miverina intsony. Tsara be kosa izany ry dada. Ka efa tsika ty trano tsara tarehy be ity. Zay vao azoko. Zay nahatonga ny dadana gasy bebe sy tata be tany. Zay indrindra. Dia findra ty kosa ny fianarako ry dada. Findra ty fianaran-driko amin'ny fidirana manaraka io. Dia misy fianarana tsara sahaza ho azany aty. Misy fianarana tsara efa nifampiresahako tamin'ny taletsiny kolitsy ampidirana anao ry anaka. Izany ry dada nalabaka amin'ity Aza matahotra re ianao misy fianarana tsara mihitsy aty. Hitany dada fa tsy maintsy afaka amin'ity. Anezaka mafy ary ataoko izay tafita Andriamanitra nampy Zay indrindra anaka. Mianara tsara dia mianara mafy fa dada eto manosika foana. Saotra nanoana mandrakariva ry dada. Na dia tsy nifanakaiky be teo foana azy sika. Ianao kosa nanao izay azo nataonao mandrakariva tafita ny temenako ny ainao ty. Fa mampalahelo azy zao dia tianao tsy mba manana namana akory ry dada. Ohatra ny miady irery Namana inona moa izany tianao tenen'izany ry tiavina fa tsy azoko. Namanao namany dada re. Zara teo mbola tsy nahita an'izany reniko izany mihitsy Ka mamanao ny ry tiavina efa tsy hitako intsony. Hatramin'izay izany dada tsy nanana eritreritra hoe handeha hanambady intsony. Tsy nanana eritreritra ankoatra ny Emilio anao intsony anaka. Dada kosa mbola tanora be mihitsy afaka manana ho avy mamirapiratra tsara ery. Mbola afaka ny ahazo vady tsara. Oka ry anaka. Tsy eritreritra an'izany intsony dada. Ilain'ny dada mandrakariva izany vady anohan'izany eo amin'ny fiainany. Tadidio ihany izay teniko izay. Alilitsinihana ny amin'izany anaka. Na ny vita tanana an'izao arena rehetra izao aza ve ry dada dia ho vitan'ny dada rery mba reraka ihany koa ny dada mila fikarakarany. Ny resaka arakasa sy ny sisa hafa ihany hono ny rono ny iray. Saloha mampirizika ny dada hoe maka namany. Amin'izay tsika mba telo fa tsy tsika sy dada rery intsony. Telo mianaka dia mba hanana an'izany mamy izany eto anilako. Aleo tonianany amin'izany hoy aho mantyanao Zany inge tsy afaka atao akamihany. Tamin'izaho mbola kely ireny ry dada nangina fotsiny sy ny teny nisy hoe son'ny ankizy, rabirabin'ny ankizy hoe izay mba reny. Inona moa no azoko atao eo fa niaritra fijaliana anaty fotsiny. Fa zaho kosa efa lehibe, efa misaina tsara ka sao dia mba mety loatra ry dada raha maka namana amin'izay ho ianao aza mijanona dia ho Tokan-Tena mandrakariva. Izao ngamba no ndeha ataontsika ry tiavina. Ataontsika anaty mivavaka fatao isaky ny atory amin'ny alina izany fanirianao izany. Dia mba hahita tena renimindrika tokoa ianao ary za ahita vady sahaza ho ahy atolotry ny tompo antsika sa ahoanao ianao? Marina mihitsy izany ry dada. Faly be mihitsy fa resy lahatra ihany ianao. Ao dia hitalaontsika amin'ny tompo re izany ry dada. Eny anaka, nisotranao foana dada tiako ny ety zanako ity
Hitako tsy dia tena mazoto loatra dada saingy noho ny fitiavany tsy dia ampalahelo ahy dia manaiky izy. Sary ity le tena valim-bavaka sa ahoana? Tena laniko fanahy, laniko toetra, tena tiako e. Inoko fa tena izy le valim-bavako e. Asa ahoana no mety ho fandraisan'ny tiavina azy amin'ny fotoana ampahafantarako azy? Inoko fa hifankahazo tsara izy ireo e. Sady tiavina koa nge fa sasamiandry azy raha teo e. Andrasy lohatsoko vitivity izy. Aleo atoniko. Manao any ianao paty? Andry marina. Inona vaovao ry Andry a? Vaovao moa reny efa ndesako anao reny fa antaritsy anamafy an'izay no antony anatonako anao re a. Ahoana ihany ho ny fanapahakevitra ao. Efa sasamiandro mihitsy tosoko mitalao. Lasa poeta tampoka teo mihitsy aho moko. Andry koa efa dodina sy maika ery. Ka maika arako, tiako nge ianao ty ry paty e. Marina ve? Tena tia ianao? Ino tena tiako ianao. Ary vonina nge ny ampakatra anao vady e. Zany, famelohan'ny amaliko an'izany teninao izany dia afaka manontany kely ve aloha e? Anontaniary efa ho valiko a. Fa ianao ve zany tsy nanana olon-tiana mihitsy hatramin'izay e? Iny e, tsy afiako kosa aloha e. Efa nanana olon-tiana fa taloha efa ela be. Tambola fatanorana e. Fa ngamo izao ianao antitra e? Zao fahitanao azy ao ahoana? Mbola mijoro tsarako. Maika ho antitra koa ne ry Andry zany e? Ianao koa zany dia mahita tenenina fa le valim-panontaniako ahodikodinao foana. Tena kaisa zany olon-tianao zany ka? Jery dia zany foana. Efa ela be nge ho azy zany e. Efa tsy hita tsony izy. Nisaraka zany nareo? Mazava ho azy. Fa efa taloha ela be izy zany e. Tsy hitako tsony izy. Fa leo zany ho any ry paty raha sitraka ao a. Andeha hiverina amin'ilay resantsika teo. Aleo mba hazava tsara aloha e. Ianao ve haniry ahiravaka ny tokantranonao nefa ny fiainanao aza tsy fantatro akory? Ka efa zany nambaraka anao zany ry a. Tsy mifanerasera tsony izay efa taona maro. Mahazo matoky ahy ianao e. Matoky ahy ve paty? Eny e. Andraso aloha fa misy zavatra tiako anontaniana kely e. Tsy vita ninina ve zany ianao sy zany olon-tianao taloha zany? Tsy vita ninina mihitsy izay ka. Tsy mbola natao soratra na mariazy? Tsy vita soratra izay sady tsy vita mariazy ihany koa. Efa tsy anjara re izay ny azo amin'tinana azy zany. Fa raha sitraka ao dia ianao indray no anjarako. Ary efa niteraka? Mianahana be ianao? Eny e. Tsy afianako anao fa efa nananjanaka taminy ahy e. Efa mananjanaka? Manao any ianao paty? Andry marina. Inona vaovao ry Andry a? Vaovao moa reny efa ndesako anao reny fa
Antaritsana mafy an'izay no antony anatonako anao rea. Ahoana ihany ho ny fanapahakevitra ao. Efa sasamiandro mihitsy tosoko mitalao. Lasa poeta tampoka teo mihitsy amoko. Iandro koa efa dodina sy maika ery. Ka maika arako, tiako ny ianao ty ry-paty. Marina ve? Tena tia ianao? Eno tena tiako ianao. Ary vonina angeny hampakatra anao vady. Zany, fa melohan'ny amaliko an'izany teninao izany dia afaka manontany kely ve aloha e? Anontaniao rehefa hovaliako a. Fa ianao ve izany tsy nanana olon-tiana mihitsy hatramin'izay e? Eny tsy afiako kosa aloha e. Efa nanana olon-tiana fa taloha efa ela be. Tambola fatanorana e. Fa ngamo izao ianao antitra e? Zao fahitanao azy ao ahoana? Mbola mijoro tsarako. Maika ho antitra koa ny ry andro izany e. Ianao koa izany dia mahita tenenina fa le valim-panontaniako ahodikodinao foana. Dia nakaisa izany olon-tianao izany ka? Jery dia izany foana. Efa ela benga ho azy izany e. Efa tsy hita tsony izy. Nisaraka izany nareo? Mazava ho azy. Fa efa taloha ela biny izy izany e. Tsy hitako tsony izy. Fa leo izany ho any ry patira sitraka ao a. Andeha hiverina amin'ilay resantsika teo. Aleo mba hazava tsara aloha e. Ianao ve haniry ahiravaky ny tokantranonao nefa ny fiainanao aza tsy fantatra akory? Ka efa izany nambarako anao izany ria. Tsy mifanerasera tsony izay efa taona maro. Mahazo matoky ahy ianao e. Matoky avy epaty? Eny e. Andraso aloha fa misy zavatra tiako anontaniana kely e. Tsy vita ninina ve izany ianao sy izany olon-tianao taloha izany? Tsy vita ninina mihitsy izay ka. Tsy mbola natao soratra na mariazy? Tsy vita soratra izay sady tsy vita mariazy ihany koa. Efa tsy anjara rea, izay ny azo amin'tinana azy izany. Fa raha sitraka ao dia ianao indray no anjarako. Ary efa niteraka? Mianahana be ianao? Eny e, tsy afianako anao fa efa nananjanaka taminy ahy e. Efa mananjanaka? Ahoana re izany tamin'ny fahadotrana rea? Efa teraka somatsara tiry mamany Andry. Ny Andry rahateo efa tsy afaka miaraka amiko intsony fa iny efa nalefanareo any amin'ny zaza maditra iny. Mba te hanana no avoko manokana manomboka eto e. Dia mangatasotrana aminareo rehefa handeha. Ny zaza moa io omeko anareo tsy misy arakaraka. Maninona tsara ry felana? Ahoana hoe anaka? Izany efa nalazaiko anareo izany e. Angatatsotrana mba handeha. Fa mba foninona loatra ny fonao io ry felana ka afoy ny menaky ny hainao tahaka izao a. Sa tsy naharary anao nga niteraka ilay zanako io? Sa koa zara raha afaka tamin'ny fatorana? Tsy mety izany ataonao izany ry felana. Aza siana olana be tsony izany fa akanetako dia lasa. Izay fa velomina mivady dia izay tsara ny zazakely. Mampamangeny amin'ny andro beloha kely ihany e. Dia aiza izany izao izany zanakao izany? Ao amiko ao izy ka 12 taona ilay izy izao e. Efa lehibe. Analabaka mihitsy azy izy amin'ity. Efa lehibe ilay zanakao? Fa tsisy fandraisiny amin'ny reniny rea. Tsy mifanerasera kory ary izy. Satria efa ela ny nandao anay ny reniny. Izany hoe raha azoko tsara izany dia maty ve izany io renin-janakao io? Tsy maty izy. Fa eny
raha ny aomponay ny ilazana azy dia efa maty aomponay izy, fa tiako izy ihany raha efa maty na mbola velona, fa voateraka kely itiavina. Ay, tiavina ny anarany. Tiavina, voateraka kely izy dia nilaozana. Lalina kosa ny tantaranao izany. Ay ve ianao tia fa nahabe zanaka e, sady 12 taona be izao. Efa nalehibe anaka ka asa hoe mety hisy fiantraikany amin'ny fanapahan-kevitra ve izany ry Paty? Dia lehilahy efa matotra e, tsy ilay olona manadaladala fotsiny ireny. Matetika mantsy ny lehilahy sasany mandrebireby zanak'olona fotsiny dia avy eo tsy ilaina vahadokory. Tsy mitaka anao izany Paty a. Tsy haiko hoe inona ny teny entiko ilazana ny fitiavako anao. Ny zanako ve raha maheno hoe hanambady ianao tsy ho hafahafa be aminy? Ianao marina. Izy aza neny nampirisika hitady vady, efa tsy andro nitsony ary zaniko. Zany ve? Ino aho maty anao? Mba tiako hita izany zanako vavy izany. Ny tena marina moa izany, sarotra be eo ny fiarahamonina hoe zanabady sy ny renikely, dia ho lasa renikely aho izany. Ianao ihany no eran'io fa raha ny amin'ny tiavina indray mahazo matoky 100 isan-jato ianao fa zaza eny sy mpakatora itiavana. Aleo aloha izaho eritreritra tsara ry Andry dia manome valiteno anao a. Ianao kosa izany ry Paty dia mbola ampiandrasinao indray za ve a? Ianao koa tia maika hisisika ery. Ny fanabadiana ry Andry tsy vita ndray andro fa mandra-patapitry ny fofinainy. Efa mba nitenenao kosa tamin'iny dia tsy mbola nieritreritra ve ianao re a? Ao rehefa mery valiteny anao amin'ity herinandro ity e, farafatarany. Iny ary, matoky ianao manantena ny fitiavanao koa. Paty, andeha hanambady izany ianao io? Ie, tapa-kevitra tsara hanambady ry Alfredy a. Tsy hitanao ve fa mifanetana tsara n'izy sy Andry, sady ny taona raha teo koa efa mandroso e. Ny voditsipika arane manatandrify e, manatena fa Andry no anjarako. Eny e, mitsotra n'Andry kirana bavy raha izay ny lalana no safidindria. Fa hono ahy e, ohatran'iza marina tokoa izany hoe akafady Andry izany. Aleo fa asehoko anao ny sarindry da. Io izy dia tia za. Nandeha nitsangatsangana kely mantsy izay tamin'io. Ao e, oka aloha. Io lehilahy io ve? Eno fangafantatrao io. Tena diso fantatro loatra io. Ary diso lalana ianao raha nabavy a. Marina e. Fa diso lalana hoana ry Alfredy a. Olona efa manana olon-tiany io ry Paty a. Fa manana olon-tiany ahoana e? Efa hitako mifampitatana tamin'ny tovovavy kely izay io. Tovovavy ohatrany ahoana ary? Nareo zanany ry bavy ohatrany tena mora ampiasonina mihitsy e. Ry Alfredy a, tsy mba iandry kosa ny anatoetra toy izany e. Dia ho vita ny veny hamitaka sy hampirafy ahy e. Ay rato tsara amin'ny masonao ry Paty a. Za Alfredy anadahanao tena tsy hamitaka anao velively e. Ary tsy manana tombotsoa amin'izay andengako amin'izany. Efa hitako mihitsy io lehilahy amin'ny sary io. Tena manadala tovovavy kely ane izy e. Asa taiza tokoa moa re nahitako azy io e. Ao fa tsaroko. Tany amoron-dranomasina ry Paty a. Tsy menatra fa mifampitositoso ohatrin'ireny mihitsy. Sady voatsela akory izany a. Tena marina ve izany ry Alfredy a? Asa iza no nonao e. Tsy haiko hoe ny anadahanao sa zalony-baovao tsy fatapiaviana vao miaraka aminao izany. Tsy manaiky an'izany kosa ry Alfredy a.
milaza mantsy izy fa vonina mpiakatra ho vady nefa zasaty hoe zavatra ataony ny toko marina fitaka fa ny ataony ho hita e. Ahita raha ampindra izany. Dia ahoana ry dada? Tena vonany anambady masina izany ianao. Atrery anaka, tsy ianao ihany moa no namporisika an'izany. Ay, tena valy faly mibavaka. Izay mihitsy ny faniriko hoe hanana ny dada namany. Zara teo mantsy mety hanana ny fiainako manokana ihany koa tsy ho atsy fa tsy ara-hitoetra aminao eto Manjakariva akory. Dada besibebe raha teo efa mihosa ihany. Indry anaka, marina daholo izany teninao izany. Ka mba ohatra nisa moa izany reniko vaovao izany. Za jerena dia manga ny lanitra e. Hitako ery fa mifanentana tsara izao nareo. Zay izy. Andraso fa misy sarina tany telefonin'ato e. Aiza hoe jereko? Io izy io. Ay, dia isa ny anaran'izy ity? Raha zao indrina izao dia isa no eritreretindry. Manjatiana. Dia mampimehy anaty indry ka. Pati ireny anarany a. Mifanentana tsara kosa nareo ko. Tena nahazo dada nahazo azy. Izy koa tena nahazo mihitsy nahazo any dada. Ho sambatra amin'izay ny ianao ry dada manomboka izao hiadana mpanambadiana. Ianao koa anaka dia efa be resaka ery ka. Mampiasa ny saiko izao dia hoe atao miara-mizotra ve ny mariazinay sa ahoana ny anatanterahana azy? Izay safidinao rery dada dia tiako foana. Rehefa faly ianao faly koa. Ary hono ahy maninona raha mandeha miantsena vetivetsika sy ianao dia hijery fanomezana tolotra ho azy a. Tena mety izany, ary loko fa tena faly izao amin'izany a. Ataontsika surprise. Tsika ny mandeha miantsena dia ataontsika ho fanomezana. Ataontsika akanjo dia izaho misafidy hoe iza ny tsara. Dada fotsiny no miteny hoe iza amin'ireny ny atonona na tsy atonona. Andao ary miomany ianao fa izaho moa efa zaoko. Ary dada besibebe tsy ho entintsika. Aleo ry izy hijanona fa efa reraka koa nge izy mivady. Aleo tsy hoentina mivizaviza intsony. Atonina azy ve ty? Atonina fa ny lokony noatra ny tsy laniko ka. Fa inona ny loko mety aminy? Ataovy mba mavokely izao ny hitako mety aminazy na manga kely, manga tanora. Aleo re tenenina ary ilay mpivarotra solotsika mavokely. Mino aho hoe manendrika azy koa izany mavokely izany. Ye, mavokely izao mifanaraka tsara amin'ilay poketrany ihany. Ay, okey. Maneno ny telefony fa avy dia mahitana ny potika ity volandoavanao azy. Eny rery dada, rehefa avy eo izany. Ito eto ilay tovovavy hitako niaraka tamin'ilay lala izay nipatefa ho vadiny. Io ve tsy voaroapolo taona raha misy? Ary alao etsona mipatefa tsy. Aleo hita eto ny marina rehetra e.
aiza ianao e? Tonga avy eto amin'ny mangazay tsara mandroso ianao zao. Eto amin'ny akaiky ny taksifony eto ah. Ka hitako ato anie le tovavy niaraka tamin'le lehilahy nolazainao iny e. Malakilaky ianao raha tia hita. Aingana fa sao de lasa eo. Aiza zaky Alfred a? Io e! Io mandoa volany kaisy io de tsy hitanao. Tsy maintsy andalo eto io. Ino tokoa fa andalo eto? Ndraso anaovako azy, tsy mahalala ny rapatinga. Vehivavy kely ohatran'ny pombo volony izao ve de anakalozany Andry a? Fenao ve tsy mijery? Ny masonao mihitsy nefa mikipy. Andray kosa, ka ianao tsy mijery mihitsy? Ianao mandona indray ve ny hoe tsy mijery tsy mijery? Sa ninona? Mafy be. Azafady raha ohatra ka voadonako ianao e. Azafady tompoko, azatsiny. Tsy misy azafady izany. Tovovavy kely ohatr'izao tonoko tsy mahay mipetraka. Tsy mahay mipetraka ahoana koa? Sady tsy fananiko raha teo aniny nandonanao teo e. Sa mihitsy aza ny tena nitominao mafy be teo raha ny tena izy. Ary toa mianatra midefa malina. Andray, fa nahoana kosa ianao no mikasitanana ohatr'izao? Tsy naninanao akosa anie teo e. Tsy naninona? Ahoana moa ianao izany mangalatra ny vadiko? Mangalatra ny vadinao? Fa vadinao ahoana? Vadinao iza koa? Izany no izy, mpangala-badin'olona. Nga lany ny lehilahy eto tany no lehilahy efa miaraka amiko dia mbola alaindry. Azafady tompoko, tsy misy fantatra akory izany zavatra lazainao izany anie. Tsisy fantatro ahoana e. Hita fa mpangala-badin'olona. Ataoko mahity ty androany. Kay! Vonjeo e! Vonjeo! Io tena io mihitsy ny tratrako ny fampisakambina tamin'ny lehilahy hoe ho vadinao iny. Avelao re tompoko, tsisy fantako angezany zavatra teneninao izany. Vonjeo ary olona. Ay, malaky mitolefoka sy mifono ohatr'izao ihany rehefa tratrako. Mifony e. Mbola aiza nanaovako Andry nefa e. Ary inona izao toy ny entany tony? Toy izany izao volan'ny vadiko daholo ny vidianana ny tony. Diso ianao tompoko, ho an'le oreniko ny vidananay Andreo. Ary avelao ary andeha, aza atao ohatr'izao, mba mahalala menatra olona ihany a. Ataoko mahita ty androany e. Miseho milaitsy. Aleo rovitiko any avy hatrany fa nialany volam-badiko tony. Andray, aza atao an'io re tompoko, tena mifona. Akanjo vao nividiako andreniko vao teo anie reny e. Andray kosa e. Andray, rovitra le izy. Fa maninona reo manao toetra ohatr'izao? Tsy naninona nareo akory a? Mahaiza mipetraka ary tovovavy a? Aiza mba maka ny anjaran'ny olona ho a? Zaho eto mbola tsy manambady, afaka mampakatra anao fa tsy ny vadiny anabaviko ny tsy aizana mipetraka. Tsy azoko mihitsy, fa
vatiny anabavinao ahoany tsy manan'olo tiana sady tsy mpangalam-badin'olona rahateo mbola tsy mieritreritra ny irosa ny fanambadiana kely akory nahoana no endrikendrehanao ohatr'izao mbola miseho mianan-kendry ihany ataoko mahita ataoko amin'ny fanaovana azy mihitsy vonjeo vonjeo nakay zary fiavina teo ary to misy olona miantso finjony e zany ary ohatran'ny feo an'ny tiavina zany andraso hoe atsy ambady atsy Andriamanitra fa tsy tiavina veo tangoronan'olona anankitelo vonoiny eo andraso findreko aingana fa iny ty ataonareo tiavina dada so ihany ianao fa tonga vonon'ireo olona ireo ane azy dady tsy ireo lazainy fa mpangalam-badin'olona hony ary to paty tena tsy azoko mihitsy patya io nge le zanako ny teneniko anao e okalo io tsara hoe le zanakao fa angamo io le zanakao tena tsy napoziko mihitsy ny toetranao ry patya ay zao ny toetranao ty mpiady atrehany okalo ry Andry okalo azava ny resaka io tovavy io aneho ny tratran'ity anadahako tia nampiaraka taminao tsy mandadiady akory ianao dia nahafitsahanao no namototra anay mianaka aha nareo mianaka fa ngale tena zanakao io vehivavy io zanako ry patya jereny eny nanaovanao an-janako hoe maratra be raha ty zavatra reo vitinao ty ary zavatra ho vidiana atao fanomezana ho anao ahoana tsara tena mifonay Andry mifonay vitatra ny amintsika tsy napoziko ny toetranao raha manino zanako tsy miala aminao mifonay Andry mifona fa tsy napoziko tsy nafantatra kosa ne ahy Andry aleo anazava tsy mila fanazavana aminao ahy sombony haiko angeo kasihanareo io nga tsy fantatrareo fa saripady ahy io masarotiny loza marina ay tena mpianaka reto fa tsy misipa aleo aloha anao tarodositra sao dia vonoany ty lehilahy ty eto marina mafy Alfred avy ianao aty ianao ihany nahatonga an'izao ianao mihitsy mifositra eo nareo fa lasa zay ataotsika mianaka andeha vitatreo ny amintsika Andry dia ahoana le mariazy ny fisoratam-panambadiantsika tsisy zay tapitra Andry mifona aminao ahy mifona aho fa tsy fantatro hoe zanakao iny Alfred mpitianao mihitsy ny fianako ianao nahatonga an'izao rehetra izao azafady namodika ny fiainanao ahoana koa ianao nga efa niteny tamiko hoe efa mananjanaka le hovadinao tia teny ianao satria ve ianao tokan-tena dia ataonao koa izay atokan-tena tsy rarahako izay filazanao azy zao samy tsy manambady tsikako zakaony ianao ny amo hoe efa ela ny zakaiko very takizay tsy niny teninao simba no afiko simba ho
ino tiananjoanao ry Andry a? Tao manjetoka be miverina avany an-tsena fa nisy inona aditray ary nanino ty zavikeliko tao maratra be mihitsy fa ahoana izao e? Fa ahoana ry Andry? Inona ny zavatra niseho tany? Andry a, manontany anao ny izay mivady fa nisy inona tany? Tiavina fa naninona ny zanako? Inona le roa marina ambarao? Loza ray, loza roa, loza telo. Fa loza inona e? Tiavina fa manina ny zavikeliko e? Avia ty aloha e, avia ty. Andray, lasa fotsiny izy marina fa nataonao inona tany ny zaza iny ry Andry a? Jerena raha tsy potrapotra koatrinina ny ranomasina e? Tsy haiko hoe za ve nefa totombitana sa ahoana? Fa tsy azoko mihitsy ry Andry. Fa totombitana ahoana? Ka zany jereny ny fiainako hoe fomba miratra kely dia tataovandrao maintindray. Fa nisy inona? Ianao ne lozanao besa fara fotsiny fa tsy ambaranao aminay mivady e? Nisy inona tany? Aza dia biaka mantatra le roa fa avy dia tsory a. Manao je mampitaitana anay fotsiny ty ianareo. Tipatimba ny hoeveriko ho namana re a. Aika izy saka manafiko ny anareo. Fa saka manafiko ahoana anaka? Nafototra ny ange izay mianaka e. Ahoana tsara hoe le roa? Izany lazaiko anareo izany, nafototra n'izay mianaka. Lazainy fa mpifankatia dia mifandritahany teny an-tsena teny gasy fa baraka sady mena-trolona. Izay ny tena mahakivy ahy io. Le zanako ary jire maharatra mihitsy. Dia le olo tianao le hoe paty izany nandratra ny tiavina tahaka io? Voalazanao, saika matiny teo ary raha tsy tonga aho. Fa mba vehivavinina koa izany e, tsy mifaditrovana. Izao ry Andry a, tena fa tsy anjaranao tsonga mba ny anambady a na ny ity vehivavy a. Tsy haiko e, tsy haiko. Raha zahanao izay alehibeany zaza sy ampafitaniny eo amin'ny fiainana sy ny fianarana ieritreretana fa aza miasa saina ny samy vady izany tsony. Akotsina neny ohatran'izay fa lany kary ry Andry a. Sady izao ry Andry a, tsisy totombitana izany a. Fa matory ny zavatra ireny mitranga eo amin'ny fiainany se. Eo tadio fa mety amin'ny se ireny. Ary ireny mihitsy natao any fiainany se. Mba ho tena lehilahy mijoro tsara se, manana azon-damosina tsara, afaka hiatrika ny fiainana tsara. Mahereza se a, aza kivy ambolohany toy izao fa mitraka hatrany, mirosoa hatrany. Ny olana tsy maintsy misy foana, fa tsy ireny ny tompony teny farany. Sotra rery dadasy niny a. Raha tsy nisy anareo ngambo za dia asa izay efa tany nianjerako. Marina tokoa izany teninareo mivady izany ary tapa-kevitra fa tsy hanambady intsony. Aleoko hijanona Tokan-Tena hifantoka ny hamelomana ny zanako io. Ary indrindra ihany koa ampitombony ny fotoana fanompoko an'Andriamanitra. Tsara be izany fanapahan-kevitra izany ry Andry. Ary mirary soana sady maefa aby aminy ady tsy maintsy faina ao amin'ny zanakao iny. Tady be mandrakariva fa tsy manara anareo izany Andriamanitra fa momba anareo mandrakariva. Apetrao izy lohany amin'ny zavatra rehetra fa rehefa izy ny miasa se, izy moa no asakana. Izany mihitsy ry Andry a, maleova malasany izany zanako izany. Aza kivy family fosatrano. Efa nalahatra ho Tokan-Tena angamba ianao e. Matoa tsy mety taminao paty e. Mahaiza misaotra an'Andriamanitra fa navela ny isa ireny fa raha tonga tato tokantranonao tato izy,
mbola ho mafimafy kokoa noho izany zavatra niseho izany mety ho fiaina tokantranona retato. Izy raha eo olona tsy mbola nandray an'i Jesosy matoa manana fomba fisainana tahaka izany e. Indririny eny fa raha sitraka reo dia aleoloha izaho monjy ilay zanako fa asa izay efa adysom-panantenany aho. Diavina vaolo ty trano ty e. Dada. Nga mbola malahelo be ny zanako. Resy dada, tsy malahelo tsony ah. Eny e, tsy maninona tsony. Zao anaka, mifono aminao aho fa lasa niteraka ratra taminao ny fanapahan-kevitro. Tsy dada, zaza no tena miala tsiny sa mifono aminao mihitsy. Raha tsy nitereko anambady ianao, tsy niseho izao rehetrarehetra izao. Raha azoko tsara, efa nisafidy ny ho Tokan-Tena ka ianao fa izaho no taonan'ery anao e. Tadio anefa fa fitiavako anao sy fitsanjovako ny fiainanao arena no nahatonga ny teny Andry. Tiako hananamana ianao ary hanana fiainana sambatra sy feno fiadanana fa tsy hoe ho fiainana manerery e. Kinanjo izao ny vokany. Mifona re ary dado, mifona. Okizay hoe, izao no teneniko anao. Ndao ny fifankatiavantsika mianaka no ampitombony. Raha ho ahy manokana efa tsy anjarako tsolo ilay anambady fa ianao no te ho jereko. Tiako angety zanako ty e. Misaotra rery dada. Ekeko hoe mety anjarany ianareo sy paty fa inoko kosa hoe mety misy anjara tsara hafa homan'ny tompo anao ano any. Dray, oka mihitsy anaka. Oka ty, tsy miditra amin'izany tsony dadanao. Afo nandoro ny lambako reny. Fa raha sitraka ao dia zao anaka, amin'izay zavatra mitranga be dia be teo amin'ny fiainantsika efa mianak'izay fa aleo hifantoka bebe kokoa ny aminao an'izay dada, izay hatafitanao. Fa azo aloha e, sao dia mbola misy marary anao any amin'ny vatanao any, sao dia andeha dokotera tsika. Okizao rery dada, aza misahirana fa efa tsy dia maninona loatra e. Ty latarehako ty fotsiny no somary manenitaina kely any anatiny any, atahorako mangana koa. Fa aleo fa hosorako tantely dia inoko hoe tsy haninona e. Fa sitran'io e, andao atsy ny dadabizy bebe fa miandry anao izy mivady. Dia mitsikia amin'izay moa ina ary tsy motomoty izy ty. Dia tena tsy hanambady tsony ve izany dady e. Tsy hanambady tsony re ah. Izay no hitako fanapahan-kevitra mety ho ahy. Andry, tsy afaka loatra ho ny fitiavan'ny dada no hanaovany an'izao rehetrarehetra izao e. Dia efa izay izany no fanapahan-kevany. Tsy hanambady izy. Dia hifantoka amiko izy. Dia hifantoka amin'ny tompo. Tsy maninona e, rehefa izay ny safidiny.